etsika raha mipitso fahifanan'olombana tamin'ny osika tsy mahamaro toerana ny fitondrana hoy ny MFM. Karatra mahamaty-anina ho an'ny mpanao gazety nitsangana androany ny voamera-paritra ho any Analamanga. Manantitra ny rabo mba mipirarintso anareo tompolasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nitana ny teninomeny ny kandida Rina Randriamasinoro satria dia iova endrika ny tolona ho an'ny fahamarinana Rampitso Sabotsy. Nilaza ny andindiny momba an'izay indrindra Rina Randriamasinoro androany teny Belair fanadiadiny Mirado Rabenjamina sariny Tahiriny aina. Tany demokratika Madagasikara manana zoany hevitra ny olom-pirenena tsirairay fa nitsakitsahana ny zo fototra ny fanakanana ny vahoaka hiaro sy hitaky ny fahamarinana eto amin'ny taniny iova endrika ny tolona iraisana ho an'ny fahamarinana. Ny fitakiana ny fahamarinana dia tsy hijanona eo amin'ny makro foana akory ary efa tokony ameko izay raisiko adidy masina ny fijoroana hitaky an'izay fahamarinana izay hatramin'ny farana mahakasika ny fifidianana be ny tanàna teo. Nisy ny fikasana anatitra ny pirofo izay voangona farany ho amin'ny sabotsy izao izany hoe Rampitso ho aterina eny amin'ny tribunal administratif izay hiala teo Mahamasina. Itsika moa dia olona manara-dalàna nataony fangatahana tany amin'ny préfecture hoe hanao an'izay fanaterana ny pirofo voangona farany izay zahay hiala eo Mahamasina ho eny amin'ny tribunal administratif atao ampilaminana izay mpahendrena. Tena mahavarina tsy nahazo alalana ary nolazaina fa tsy azo atao izay zavatra izay ka manoloana an'izay dia efa tokony omeko hatramin'izay hoe nijoro hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana tsisy afaka mihitsy handrarantsika anatitra an'izay pirofo izay tsy ho ataontsika ny filaharana miala eny Mahamasina fa ho aterina avy hatrany eo amin'ny tribunal administratif ny pirofo alohan'ny amin'ny folo. Zo atsika rehetrarehetra no manao an'izay ka eto dia manentana ho atsika izay mandala ny fahamarinana tiany izany atao hoe fahamarinana izany hipotra ho avy fanotrona amin'izay fanaterana amin'ny pirofo izay ho ataontsika mpilaminana ampanajana tsara ny zavatra ho ataontsika eo hitandro ny filaminantsika mandritra n'izany fotoana izany ary sa hijoro hoe reto zahay mitondra ny pirofo izay voangonay mahakasika ny fahamarinana tamin'ny fifidianana be ny tanàna lasa teo. Eto dia manararoatra ihany koa maneho fisaorana ho antsika rehetrarehetra izay tonga ny fidy ary indrindra mijoro hatramin'ny ankehitriny mitaky an'izay fahamarinana izay. Mankasitraka ary mankatelina be ny voatonga androany be ny manatevin-daharana isaorana antsika rehetrarehetra izany ary dia mbola manentana ihany koa ho an'ireo izay rehetra ny fidy mba hanatevin-daharana ho amin'ny fitakiana fahamarinana. Eny fa ireo tsy ny fidy ary fa mahatsapa fa manana didy ny ampijoro ny fahamarinana ho an'ity firenentsika ity. Misaotra indrindra to. Arak'izany dia nosakana ny préfecture ny hetsika mpahamarinana izay kasaina ho tanterahana Rampitso. Na izany na tsy izany anefa dia tsy emotra ny olom-pirenena izay mikatsaka ny marina. Androany dia namory mpanao gazety teny Belair ny tompon'andraikitra Mirado Rabenjamina mitatotra ny vaovao sariny Tahiriny aina. Manomboka amin'ny sivy sasany maraina dia eny Anosy eny amin'ny tribunal misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ny fotoana ho an'ny rehetra mandala ny fahamarinana. Tsisy olona afaka hanakana ny fandehanana eny amin'ny tribunal administratif amin'ny fametrahana an'izany pirofo ary le pirofo entina eo miaraka amin'ny fitarainana izay vaovao indray ihany koa manampy ny efa any fa tsy hoe zavatra efa nisy teo izany ireo tsy maintsy ho apetraka hanampiana izay efa pirofo any ampelantanana ny tribunal administratif ka eo amin'ny tribunal administratif eo Anosy izany no fotoana Rampitso manomboka atao hoe manodidina any amin'ny folo eo ametrahana an'izay pirofo miaraka amin'ny fangatahana vaovao izay. Tsy misy tokony atahorana ny hetsika. Rehefa mijery lalàna ohatran'izao dia mazava tsara fotsiny hoe resaka fahafahana loi fondamentale na zo no zavatra takina no zavatra ampiarina amin'ity izany dia mampafantatra ny
eritreritra sy ny zavatra tiana atao zany liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté d'information, rehefa mety liberté rehetrarehetra, liberté fondamentale, zay no ampiarina mikasika anytony. Ka rehefa zavatra tonga ohatran'izao tsika dia misy tsy maintsy misy foana zany ny sakana ao anatin'izay, fa zay a tsy sakana kosa ametrahana zay pirofo hitadiavana ny famarinana eto amin'ity tribunal administratif ity. Ka eto zany izahay androany a dia milaza amin'ny fotony, amin'izao fotoana zao fotsiny ny fotony, fa ny fahamarinana tsy anaovana kitoto, tsy anaovana kilalao io, fa tadiavina amin'ny fomba rehetra io. Ka ny olona rehetrarehetra zay matsiaro tena, na tima izy na tsy tima izy, fa matsiaro tena fa ny fahamarinana iarahana dia tongava marobe eny amin'ny tribunal administratif tsika. Fa nazanajana dia tsara foana no miteny hoe tsy misy ny fanelingelenana ho an'ny mpivarotra, satria zay no eritreretina fa hoe managalazaina fa manengelina mpivarotra. Tsisy fanelingelenana ho an'ny fiarakodia, tsy misy ny fanelingelenana amin'ny fiainan'ny olona andavanandro, dia zay kosa zany eto miteny hoe aza elingelenana amin'ny fafahana, amin'ny fametrahana zany pirofo sy fitarainana zany koa izahay. Tsy tokony anaiko fendrofendrona ny olom-pirenena satria anaty lalàna ny hetsika. Misy mpitandro filaminana zay afaka miaro ny fandriampalemana, miaro ny fandehanana eny amin'ny arabe, dia azo natao tsara zay. Ka rehefa tonga amin'izay fotoana zay hoe tsy azo sakana, tsy azo mandeha amin'ny arabe a, dia tonga dia ny anaty birao-panjakana fitsarana no andehanana. Tsy manana zo hiditra ny anaty fitsarana na anakana ny olona andeha hiditra amin'ny fitsarana mihitsy ny mpitandro filaminana, ary tsy afaka manakana indrindrandrindra ny fitondrana an'ilay pirofo sy fitaraina vaovao anampy izay efa nipelatana ny tribunal administratif. Amin'izay fotoana izay dia raisinao tompony andraikitra ho mpanakorotana sy mpanelingelina kosa izy raha misanatry ny vavaka zay no mitrano. Fa maro ireo fikambanana izay manohana ny hetsika ao amin'ny fahamarinana. Nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo androany teny ampandrana, ka ndeha ho fantaritsika misimisy kokoa ny hevitra izay ijoroan'izy ireo. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao, sary ny tahiry ny aina. Tsy tolon'ny mpanao politika na ny tima irery ny tolona ho an'ny fahamarinana, fa ireo rehetra mahatsiaro voaosihosy vohitsakitsaka ny zony dia miray feo avokoa. Niditra an-tsehatra anotrina ireo kandida hafa ivelana Antananarivo sy ny avy eny Ambohimanjaka. Izahay zany dia mijoro mitady ny fahamarinana satria be dia be ny zavatra tsy nandeha ara-dalàna teo nandritra ny fifidianana iny tao anatiny ary tao aorian'ny fifidianana. Koa manentana ny vahoaka malagasy rehetra ny tenanay sy ny kandida miaraka aminay ijoro hitady ny fahamarinana ary anampy ny kandida be ny tanànana Antananarivo Rina amin'ny fikatsahana ny fahamarinana mba anjaka eto amin'ny tantsika ho an'ny taranaka, mba ho an'ny hoavin'ireo zanakitsika ireo, satria raha izao ny zava-misy amin'izao fotoana izao ho aizy ireo taranakitsika ireo rapitso rafaka pitso. Ninona ozy ahy teo na Ambohimanjaka mihetsika mitaky ny fahamarinana na ny zareo avato amin'ny rodobe mpanohatra mihetsika mitaky ny fahamarinana, dia tokony izay mahatsapa tena fa tian'ilay fahamarinana mifanohatra amin'izay nge. Raha ohatra ka tsy hampanjaka ny fahamarinana dia ina zany misy eto tsy fahamarinana, ka iza ny ombon-kevitra amin'izay le tsy fahamarinana zay na iray azy. Za kosa mahita zay mahatonga amin'ny teny teo manamaivana ny asan'le tompony andraikitra ngely izy izay le hoe hikatsaka amin'ny fahamarinana zay. Fa maninona raha ohatra ka tadiavina le fahamarinana alève le pirofo omen'le olona dia tsara ao le satria matoa amin'ny tribunal dia mbola misy fitsarana dikan'izany. Rehefa mivoaka ny fahamarinana dia zay nge le takiana fa tsy mitady inona, tsisy mila antso-jeto, tsy misy mila inona. Eo amin'ny raharaham-pirenena ihany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny antoko MFM taorinan'ny nahalasanan'ny filohany Manandafy Rakotonirina. Nilaza ary ny MFM fa tsy hijerena aronatava ny zavatra izay tsy mety eto amin'ity firenena ity satria firenena iaraha-manana i Madagasikara. Lorette Berton no mitatitra an'izay vaovao zay, sary ny Mathieu Prince. Teboka maromaro no nasiany MFM resaka tamin'ity androany ity manoloana ny raharaham-pirenena misy ankehitriny. Ny momba ny nosy manodidina ny Madagasikara izay efa nijoroan'izy ireo hatramin'izay. Eo ihany koa ny mahakasika ny lalam-pifidianana izay efa nitondran'izy ireo sosikevitra teo aloha, saingy hatramin'izao mbola mibaribary ny osika sy ny tsy fahatomombanana nandritra ny fifidianana. Izay moa zany dia mbola manamafy
satria ao anatin'ny fekevitro a dia manana sosokevitra ny MFM ny hitedavana ny famerenana ny nosy malagasy ho an'ny Madagasikara. Tsy nakasitraka ny fomba fanatanterahana fifidianana teto Madagasikara ny MFM hatramin'izay ary nametraka tolo-kevitra foana fanotsinana io dia mahatsiaro teny izay ary malahelo mihitsy a fa tsy mandeha araka ny tokony izy a mizotra mpifidianana teto amintsika. Betsaka ny lesoka teto amin'ny firenena hatramin'izao hoy ity antoko ity. Isan'izany tsy fanajana ireo lalàna eo amin'ny fanendrena ny olom-panjakana. Tsy fitsinjaram-pahefana araka ny takiany lalàna no vokatra izany fa ahina hitarika ho amin'ny jado-pitondrana aza. Atao tefo maika sy atao sesy motrotra andika tsy ampy ny fotoana andalinana azy a anisan'ny miteraka saondresaka teto amintsika zany a ny lalàna mikasika ny herisetra mifototra amin'ny lahy sy ny vavy sy mahavavy ary raha izay zavatra zay ny jerentsika dia tsy azo mihitsy ny olona manana ia mafampiarana ny lalàna io a satria eo amin'ny fandrafetana lalàna rehefa tsy voarara araka ny lalàna ny zavatra atao a dika zany a dia azo atao izay dia tsy mino zany fitsinjaram-pahefana zany a eto Madagasikara tsy manome lanja ny olom-bohidy sy ny rafitra saika olom-botendry no omena toerana zany. Tsy mahamaro toerana ny fitondrana hoy hatrany ny MFM ny fandrombahana fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana feno osika. Raha ny momba ny toerany ity antoko ity kosa indray dia nanamafy ny mpikambana fa tsy angina intsony izy ireo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Misy fotoana kosa tsy maintsy iroso amin'ny fidinana andalambe na tsy mbola izao aza. Eo amin'ny tontolo amin'ny toe-karena kosa dia nahitsy ny tenin'ny filohan'ny Eglizy Katolika Romanina eto Madagasikara ny son éminence ny kardinaly Monseigneur Désiré Tsarahazana momba ny resaka fitotongana ny toe-karena eto amin'ny firenena. Sahirana mpandrara hoy izy ary tsy misy pia ny madinika ary misy raha teo ihany koa ny olombitsy manao ampihimamba izany fitantanana ny toe-karena izany. Deo raha tsika avy hatrany ny fanazavana. Eto ariavana dia mampitodika atsika rehetra amin'ny fahamangen'ny Papa Rayomasina atsika tsy ela kory zay tamin'ity taona ity. Nankahereziny isika satria mitady kivy ny ankamaroany voaka malagasy noho ny fijaliana mahazo. Miaina ao anaty tebiteby satria moapampana ny herisetra. Tsy hitantsony izay aleha satria ny tsy fahamarinana no manjaka no miatra amin'ny fiainana. Nankahereziny isika mba hiady amin'ny toe-tsaina lomorona zay mahatonga zao fahantrana izao. Anisan'izany ny kolikoly sy ny fanimbana ny tontolo iainana. Miandrandra fiovahana sika menakavy ary manantena fandrosoana. Matoky aho fa ny antefa amin'ny manampanahy ireny hafatra ny Papa ireny. Isaorantsika Andriamanitra fa maro ny miezaka namaly ny hafatry ny Papa kanefa mbola be ny atao satria mbola tsy foana tanteraka ny risoriso sy ny tsy fandriam-pahalemana Anisany mampitebiteby ny maro zao ny fidina ny vidim-bokatra sy ny fisondrota ny vidin-javatra hafa. Amin'ny faritra mpamboly vany ohatra dia ny hena tampoko ny vidiny lavanio
fa tiantoka tsy roa amantany ny mahazo ny ankamaroan'ny mpandraharaha noho ny zava-misy iraisampirenena ve izany ary mampalahelo sasana hatrany vava noho ny ampihimamba ataon'ny olona vitsy anisa izay manao daniny kibony mifehy ny arena eto Madagasikara tahaka izany ny vidiny letisia mitaraina ihany koa ny ankamaroan'ny mpandraharaha satria efa tara vao nahazo alalana mba hividy letisia izany hoe efa saika ho lany letisia vao nahazo fanomezan-dalana izany rehetra izany dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka indrindrandrindra ny vahoaka madinika ny fandrosoana aingana ilaintsika izao dia ny mba hahafahany madinika mihinana sy misotro ara-dalàna afaka mianatra tsara ary salama tokony amboarina haingana ny lalana mba hahafahana mamokatra araka ny tokony ho izy tsy misy varany mamokatra raha lo eo ampitoerana ny vokatra azo mampalahelo ry havana ny mahita ny olona manao dia tongotra iray andro na 2 andro na 3 andro aza manao dia tongotra mba hividy sira 1 kilo raha tsorona tsy atao ambanin-javatra ny fampandrosoana ny mahantra ny madinika ry havana oka hifoha amin'ny toromaso isika ka hiaina marina ny maha-kristianina oka amizay ny lainga ny fitsaram-belatsihy fa hiezaka mariny agnova endriky ny fiainantsika agnova endriky ny fiarahamony agnova endriky ty toerana misy atsika ty mba ho mendriky ny mahazanak'Andriamanitra atsika izany hoe olona ao anaty fiadanana mivoatra ary tsy milomano ao anatin'ny fahalovana teny ray aman-dreny tokoa ireny ary dia mba vaomana ampomeritreritra fa efa miresaka toekarena ihany isika dia nanana ny fahitany ny toekare-pirenena ihany koa amin'izao fotoan'izao ny antoko MFM nandritra ny fionan'ny tampampanao gazety no nanehoany an'izany ary vao resaka ny teti-bolam-panjakana 24 dia ho rahantsika momba an'izay tanteriny Lorette Berton sariny Mathieu Princy. Manana ny antsoina hoe Fonds Souverain teti-bolam-piandrianana i Madagasikara mitetina 2 hetsy tapitrisa ariary izany. Misy ihany koa ny tahirim-bolam-panjakana izay mahatratratra any amin'ny 7 alina sy 7 hetsy tapitrisa ariary. Tsy fantatra mazava ny lalan'ireo vola ireo ary tsy mazava tsara ihany koa ny fandaniana izany. Eny fa na dia ny ao anatin'ilay volavolan-dalàna momba ny teti-bola ampiasaina ny taona 2024 aza. Asika ny lalàna ny teti-bola dia heverinay fa milohany andraisana fanapahakevitra sy tsy fampidirana ao anatin'ny teti-bola tahirim-piandrianana moa zany andikanay azy hoe Fonds Souverain raha tsy efa nodinina sy nolanina teo amin'ny atemiera tota ny lalàna ny fesy mitondra zany ametrahanay ahiahy ihany koa zany ny fomba fitantanam-bola tahaka zany. Etsy andaniny tsy mampandroso ny orinasa sy ny mpandraharaha malagasy ny lalàna momba ny teti-bola izay ampiarina amin'ny taona 2024 eo. Meloy ny antoko MFM araka izany ny tatao-ketra izay atao amin'ireo vokatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Zavatra tokony atao dia fametrahana ny fomba fahana miaro sy mampandroso ny indostria sy ny orinasa malagasy eto mba afaka hitrandraka ny otrikarena eto Madagasikara ary amorona asa ho an'ny malagasy ary anafy an'ireo tsena
rehetra zay manodidina eto amintsika tahaka ny comésance beka ny zone de libre échange du continent africain sy ny tsena raisam-pirenena zay hitatsika atrena zany amin'izao andro ny fanatontolona izao be deaibe ny tetikasa eto amintsika zany tahaka ny fitrandrahan'ny arenaketony tany tahaka ny fananganana reny le tetikasa ohatrany ambohitra manjaka reny izay tsy nanaovana fakakevitra kory amin'ny vahoaka tsy anajana zany atao hoe tinirany zany tahaka ny antoky rehetra izay mitondra fanakianana amin'ny tsy mety eto amin'ny firenena dia nanao sosikevitra ihany koa ny MFM saingy toy ny mahazatra ho raisin'ny mpitondra indray ve izany sosikevitra izany tsy mijery narina tavy izahay raha ohatra ny fijery narina tavy natao hoe mpanohitra dia mpanohitra zay izay zany dia tsy maintsy manomboka miteny amin'izay mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny mponina tetsy Akadimanga izy ireo dia voakasika ny tetikasa fanotofana tambary na itsy ny tenin'ireto mponina Akadimanga ireto dia ny hoe ny fanotofana tambary dia midika ho famonoan'olona. Germain Menjanahary no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Toky Ramarola. Tahaka izao iarahantsika mahita izao ny vokatry ny fambolen'ny mponina etsy Akadimanga. Ity tanimbary izay fambolen'ny mponina tahaka izao ity nokasain'ny fitondrana opotehina noho ny tetikasany. Efa nanao fangatana ny amindrana io tetikasa Tanamasoandro io ny fokon'olona ary dia nambara tao anatin'izany fa tany fiveloman'izy ireo nokasain'ny fitondrana osombaran'io. Mitoy ny etsika fanoherana. Tamin'ny andro andrenam-pomerina firy isa tamin'izany tsy velako zay tsy vary be tsy mitary zao firy isa mponina ambotro manjaka io efa manapitrisana nga manamanetsy ny lakotsiny na ambodrapeta koa toraka zany fombonana Akadimanga ambodrapeta atrany anosy manjaka anosy be zay vola anosy vita aprika itosy tsy resahana tsony ary raha tsaka voly vary atao hoe be tsy mitatatra zany na hoe vary aloha tsy misy vary aloha tsara andrindra eto Madagasikara afa-tsy akita eto Kibomerina dia ambotro manjaka sy ambodrapeta io tazana ro maintsy vary io ka tokony andinika mpitondra amin'izao fotoan'izao hoe inona ny tetikasa mahasoa amin'ny vahoaka aloha dia mifanana ny vary eo amin'io zavatra io dia ny tetikasa zavatra mampandrosa dia amin'ny toeran-kafa ny dedavina iainga avinay mba hifindra. Na botara dia ny teny mihitsy hoe sanatry ihany kosa izy raha nalainy dedaviny abalaina ny taniny raha omeko anao ny tany razako io tambary io dia zao hoe zara tany nomen'Andriamanitra ireo ray aman-dreninay teo aloha dia anisany mba fananana ihany koa dia izay ny mahatonga anay hiaro izany fanotofana tambary. Kare ajanona fa mampidodozy koa izany mahatonga anay hijoro raha nandeha le doléance tsy niterana tsy nivozonana fa tamin'ny patairana lehibe kosa nandraisan'ny olona ny kahier hoe fa ino ty kahier ty dia kahier lazao ny hevitra ao fa hototofana hono io tambary io dia mazava ny teny ny 700 isan-jato ny tao anatin'iny kahier iny dia nitsipaka dolary nandahatra amin'ny farany ary ty fanontaniana aiza iny kahier iny avoay tompoko fa tsy misy doléance averin'indro zany ary tsisy doléance zany eny amin'ny voary fa manompo mavo izy io efa miondrika ireo vary eo na miaka aminainay ary io tsy misy miala tsy azo totofana ny tambary raha hitan'io Jordan zany zanak'Israely fa izay teny ange zany no gogogogo ny tomany talao nioka amin'ny tany mampalelo fa oaka re oaka varazo atao ifonany ny hita dia misisika mafy ny fitondrana ny amin'ny anotofana ny tany. Mbola ray aman-drenin'ny malagasy ihany ve ny filoham-pirenena no say amotika fambolen'ny vahoaka malagasy tahaka izao. Eo amin'ny raharaha jirama dia maro ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe ahoana marina ny fitantanana an'ity jirama ity any amin'ny tambajotra tseratserany dia maro ny faneho-kevitra sy ny fanontaniana. Ny sarin'ny fanadihadiana nataon'ny Ravo Razafimahenina teo amin'ny sarin'ny Manoro Andriamalala momba an'izay. Tsy hita tao anaty sary nandritra ny fanaovan-tsony niaraka tamin'ny orinasa Egyptiana ny tale jeneraly Vaovao Jirama ny talata teo. Ny tale jeneraly lefitra sy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny orinasa no nanao izany. Fanontaniana no mipetraka izay izany no tena isahana ny Savitasony mahakasika ny compteur intelligent. Efa ela no noresahana ny mahakasika izany.
izay omena ny mpanjifa ka mety hampienany sara ny herinaritra ve izany. Etsy andaniny tsy mbola nazona fanampim-baovao akory ny amin'ireo comptera ampiasaina amin'izao fotoan'izao. Vao migadina moa ny taom-baovao, ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka no miandrandra fiovana toy ny fahafoana ny delestage. Amin'ny fomba ahoana nefa ny fanampiana omena ny orinasa JIRAMA izay nofoanany fanjakana ao anaty 724 ka mety hatraika any amin'ny mpanjifa ny sarany tena izy. Manay ny olona sasany fa ho privatizen'ny fanjakana ny orinasa ka izay no mety ampitangana ny vidin'ny jiro sy rano ary ny herinaratra. Ny hita aloha hatreto dia mirongatra ny mpangalatra jiro izay tsy mbola ahitana vahaolana maharitra. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara kosa dia voafidy androany tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena Anosy ireo andrafitra ny komity mpikarakara ny fizarana karatra mamatianina ho mpanao gazety ho an'ny faritra Analamanga izany. Nahitana solitena avokoa ireo skady mpikirakira vaovao rehetra eto amin'ny Anosy izany ary dia andeha rahantsika ny momba izay. Lorette Berton teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Ezahana ao anatin'ny 3 volana voalohany amin'ny taona 2024 dia ho voazara ireo karatra mahamatianina vaovao ho an'ny mpanao gazety. Ny ialana amin'ny mety ho fisandohana no antony ilana sy mazava-dehibe ny fananana ity karatra mahamatianina ity ho an'ireo mpanao gazety rehetra eto Madagasikara. Any Andriana Ivonirina solitenan'ny fikambanan'ny mpanao gazety rehetra, Rina Raymond solitenan'ny Aino Manjery tsy miankina, Teolo Martin solitenan'ny mpanao gazety Atsoratra, Joël Revohita solitenan'ny fahitalavitra tsy miankina ao anatiny satria nasiana ihany ao anatiny Raliasona Jean Victor ny solitenan'ny Zokulna, Andry Rano ny solitenan'ny Aino Manjery tantan'ny fanjakana, Andry Rarsona ny solitenan'ny GPIM. Zay zany nitsangana fitondrona. Dimena ta zany izy ny tena ofisialy. Ka misy manampy izy satria ngeza be le asa. Iasa avy hatrany io komity io manomboka izao ary misy dingana maromaro tsy maintsy lalovany antota taratasy ho an'ireo mpanao gazety mangataka izany karatra mahamatianina izany. Eo mba fiadidino lavitra aloha ny vomiera paritra eto Analamanga izay natrangana iny. Dossier avy amin'izy ireo dia mandalo aminay indray. Izany hoe vomiera paritany. Ary izay voalefa makany amin'ny vomiera fohibe. Ny tiako tongavana dia mandalo olona be da be zany iny ary mandalo maso be da be ny dossier izay alefan'ny olona mangataka karatra mahamatianina. Miena avy hatrany zany ny atodrika hoe ny chance ho an'ilay olona hoe tsy tokony hisitraka nefa mbola mangataka an'ilay izy dia mazava ho azy efa ao anatina endrika fanadiovana ny tontolo io izay zavatra izay. Raisina ho isan'ny mpanao gazety ihany koa araka ny efa neken'ny lalàna tetezamita ny momba ireo mpanao gazety amin'ny tambazotra tserasera saingy fepetra maromaro no takiana amin'izany. Mila manana ivitoerana mazava tsara ampahafantarina eny anivon'ny ministera piahy ny mpitantana sy ny mpikirakira ny vaovao ary ny fitaovana sy ny fomba hataon'izy ireo amin'ny fanapariahana ny vaovao any anatin'ny tambazotra tserasera. Nitsangana tamin'ity androany ity ny komity mpikarakara ny fizarana karatra ho an'ny faritra Analamanga. Ho an'ny toliara faharoa kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity satria dia nidina andalambe ny ponina tany amin'ny commune ambanivohitry Belalanda. Ny antony dia noho ny fanoerana ny voka-pifidianana tany atoerana izay nolazain'ny ponina fa feno alatra sy kolikoly izany. Mano Randriamalala no ahitantsika ny sary momba an'izay fanadihadiany Jessica Miray Andrianary Satamiatsa. Commune ambanivohitra Belalanda, distrika ny Toliara faharoa faritra Antsimondrefana. Nandefa fampitam-baovao anay ny mponina sy ny kandida nilatsaka be ny tanàna tany an-toerana tamin'ny anarany antoko MTS na malagasy tonga sainy Badehake Jules manohitra ny voka-pifidianana nisy tany. Famitahaka ny zonay amin'ny safidinay tsy agnatin'ny boky io ao zay angatanay amin'rozy fanjakana tsy maro na volango fa raiky avao zay mitahaka ny zonay maha olombelo anay. Faty mahatsarika anay na nataty filatsahana député tsy nenkeny karaha mbolo foty ka la natao filatsaha mera toy nenkeny karaha baka mbolo foty zay mahatsaritsarika anay io lasa mihoatsy ty vato tamiay tao la araka dininay tokonyamizato mahery ty karaha tsy volo foty zao zay ty hetaheta ile nefa tokony nihazo numéro 2 any anay zahay ifaty zay
Zaky ny folo numéro 2 voro mahavatsy anay zahay tsy mila maty aroy izao fa de mahavatsy anay avao ilanay ty raha mila kolikoli raha raty fa numéro 2 avao ro hainay kominy belalada ro nahavatsy anay misy ty fahavazanay kominy belalada mitanga io rayondreny ay ka zahay draty indraroy zahay tsy mila numéro 2 avao ro hainay zahay tsy mila numéro 1 numéro 2 ila hitonjanay numéro 2 ila humera ay io ro nahavatsy anay mahafaky ty halatsa ay mahay ty sosialy am tana ay belalanda toy eto zahay tsy mila olo vaovao zao zahay tsy mila zilibadeka avao ro ila ay sanginy nalbana zilibadeka za zilibadeka na lalary ny vatiny zahay mangilty nisy kolokota zilibadeka avao Fambola mahazo vahana eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny faneho-kevitra momba ny hoe fiarahan'ny lasany fiarahan'ny vavy amin'ny vavy izany na dia efa miezaka mitondra fanazavana aza ny eo amin'ny fitondram-panjakana ny tsikaritra dia maro ihany koa ny sarim-bavy amin'izao fotoana izao maneho ny heviny ary ny mpandala fomba anankiray fomba malagasy ny tiana ho tenenina amin'izay fanadihadiany Asin'Andriamalala sary ny Mathieu Prince. Miamahazo vahana eto Madagasikara ankehitriny ny fironan'ny lehilahy malagasy ho lasa sarim-bavy toy izany ihany koa ny vehivavy te ho sarin-dahy loza mitatao an'ny firenena malagasy ity fomba ratsy ity satria aretina maro no azo avy amin'ny fiaran'ny tovy fananana io manakambaranoho izany ny mpandala fomba malagasy. Raha amin'ny fomba malagasy aloha dia tonga dia marihako ny malagasy dia miaina manaraka ny rindra sy ny lamina ara-boajanahary ka rehefa zavatra ny tsy mirerany lamina ara-boajanahary dia tsy pahan'ny fomba malagasy zato isan-jato tsy mbola maly amin'izay mivantana ohatra zao ny amin'ny malagasy dia hoe sy ny raha fanambadiana izy raha vao olona tsy mitovy razana mpivadiny dia efa sarotiny izy resaka mety izy fotsiny zany dia raha vao ohatra hoe ny maraina fitadiavana ny hariva fanangonana ka raha vao amin'ny hariva ny gasy mamafatrano dia efa tsika satria ny hariva fotoana fanangonana mody ny olona mody ny akoho mody dada mody ny miditra amin'ny vola nefa hariva ianao mamafatrano dia efa tsy eken'ny malagasy zay ny azy zany vao raha tsy mirindra manaraka ny lamina sy ny natiora dia tena faty ka raha izany hoe lahy samy lahy vavy samy vavy tena fady ndambo amin'ambo eto amin'ny tany sy ny firena zany ary tsy eken'ny fisaina malagasy ary zao mazava-doza azy rehefa manomboka misy ny tafady dia tsy maintsy misy ny loza mitranga eo amin'ny fiarahamonina ka tonga dia tsoriko zany hoe tena fady ndambo amin'ambo tsy fanao amin'ny fomba malagasy mihitsy ny olona mitovy atao hoe olona mitovy lasa amin'ny lasa na vavy vavy nefa mivady fady zany tena tsy azo atao mihitsy. Azo atao tsara ny manafoana ity fomba mamoetra ity ho iatrano ny fanazavana saingy mila finiavana avy amin'ny mpitondra fanjakana izany raha toka tena mitsipaka ny fiarahan'ny lasa amin'ny lahy na ny vavy sy amin'ny vavy izy ireo amin'ny alalana fampiarana ny lalana velona. Fa nanao tatitra kosa momba ny resaka vonjovona tamin'ny fetiny noeliny ny sampana mpamonjovona etsy Tsaralalàna ary dia fantatra tamin'izany fa nisy fianany ny loza izay nitranga raha-pitaina tamin'ny taondasa Germain Menjanaro no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny toko Ramarola. Nisy ny ezaka saingy ny fampianarana ho an'ny vahoaka no tena hita fanahomby ary antony nazahoana ny tahan'ny fiananany loza izay nitranga raha mitata tamin'ny herintaona hoy ny avy eo anivon'ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalàna. Nampitombona ny isan'ny mpamonjy voina miasa nandritry ny fety Noely sy ny fety ny taom-baovao mba ahafahana misahana tsara izany fety izany dia telo zany ny zavatra nitranga izay no niraisinay an-tanana nisy tranomay tao amin'ny assurance mama nisy tranomay koa teny Andorany fotsy mitomboka manokana amin'ny fahamailona ny fahaizana amin'ny fety. Rehefa fotoana ny fety indrindra fa ny famaranana ny taona tahaka izao no mila mitandrina ny rehetra. Raha handao ny tokantrano dia piana daholo ireo zavatra rehetra mandeha amin'ny herinaratra mitomboka amin'ny compteur izany. Tsara indrindra ihany koa raha tsy mamela zaza irery na zaza rehetra
ao atokantrano fa tsy maintsy miaraka amin'ny olon-dehibe izay efa manana saina zany a miaro sy mamonjy voina fa indrindra ny fisotroana be loatra izay zany no tena ialana indrindra satria io no tena fototry ny loza, fototry ny ady, fototry ny fikorotanana ka rehefa voafeny fisotroana zany a dia milamina ny fety dia mirary atsika hahatratra taom-baovao sambatra sy iren-doza. Nanamafy ihany koa ny avy eo anivon'ny sampana mpamonjy voina mba hiantso maimaim-poana avy hatrany ny larana 20 raha vao misy ny tranga miseho tsy ao anatin'ny fety ihany fa amin'ny fotoana rehetra. Eo amin'ny fitaterana dia tsy mety mifindra ny ambomanambola ireo kooperativa mpitaterana izay mitoby etsy amin'ny fahasankarana. Ny antony dia ambaran'izy ireo fa lavitra ny ambomanambola sady tery. Jessica Miray andriana Arsatamiajana mitondra vaovao amintsika sary Manora Andriamalala. Fahasankarana vao miditra dia miariary ny sora-baventy maneho ny tsy fankasitrahana ireo mpitatitra ny hialeto. Efa hatrany amboalohany ireo mpitatitra no nilaza fa tsy mazoto ny afindra eny amin'ny toby fiantsonana fisandratana ambohimanambola. Maro ny antony. Voalohany, lavitra loatra ny toerana ka mahabetsaka ny fandaniam-bola ho an'ny mpandeha. Faharoa, misy amin'ireo miasa eto no ho very asa raha mifindreny, toy ny mpanera sy ny mpibata entana. Kely ihany koa ny toerana amindrana azy ireo, betsaka nefa ny kooperativa ho afindreny. Tena problème zao a dia nale firena taxi na voyageur ary vao mahina an'io a dia efa tonga dia ferinana hoe na firena taxi makena dia efa enjana be. Dia hoe raha mba mety dia hoe alaonay eto ihany, eto na voza na amboarina zany distance any manko. Asanay mihitsy ny to dia matatry ny hoe lasa ohatra hoe le asa ataonay aty zany zay maty zao mpanera ny asanay dia eny lasa tsy voaray entsony zay ny tena problème aminay aloha zay fotsiny. Amin'ny resaka ny tôbila moa tsy mahazo mitondra entana intsony fa lanjaina ny entana nefa dieritreto raha ireo zany dia napatelony napahenindreo zany makaizy satria mitondra sakosy tsirairay aby 15 kg dia makaiza ny ambiny. Sakasitrahana le makeny lavitra loatra moa ety misy an'le clin d'est mameno anosy 67 akadimbahoaka dia eto aray maty nefa ny eto akaiketo maika fa findrena lavitra eny inona moa ny olona voyageur passage entina eny to tsisy eny eto ihany mety aminay zany angatana eto ihany mety aminay. Toerana aloha sady tery manarakaraka le fahazarany olo zany sarotra be ny mandeha makeny amin'ny resaka transport zany lasa mandoa frais lafo be ndray zany le olona mandeha makeny. Avy eo ihany koa mikorotana zany le izy amin'ny lafiny indray satria le olona le tsy lasa be dia be zany manjara lasa very asa. Dia avy eo koa voafe zany le transport dia lasa ohatran'ny monopole dia lasa zay tian'le mpitatanao amin'izay koa zany no atao rehefa avy eo hoe tsy maintsy zao nareo mandoa droit zao nareo dia lasa iny zany no hitondrana an'le izy avy eo dia lasa fa manoatra zany zahay efa voatery anatin'le izy nefa ny aty avelany a henoko eny hoe misy afaka mameno aty avelany ihany satria izy manana fahanana manokana zany tsy atako hoe fahanana manokana dia afaka mameno aty avelany dia mesepitra zany le avery dia zay zao isan'ny olona zany hoe laha ohatsy zahay misy mifahalohany zany le madiniky zany tena voamafy zahay madiniky zahay ambany tanàna zany satria olo mpanarivo avao no handehany zao remarquevinareo fa la taxi baka eto aller retour jusqu'any zany mitovy amin'ny frais ananjasanareo zao jusqu'à Tiliara any donc zany 10 aly zany le frais de Tiliara lasa ray hetsy zany io moa olo hatakatsy zay io raiky ty fa tsy raha. Ny fiantombohan'ny volana janoary io ny fantatra fa amindrany ireo mpitatitra ireo eny ambohimanambola. Eo amin'ny fitsinjovana amin'ny mahaolona kosa dia tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely ireo voafonja etsy Tsiafa. Na dia efa misazy aza ireto voafonja dia manana ny zo feno isitraka izany Noely izany. Nisy ny fiaraha-misakafo noho ny fankalazana ny fahaterahan'i Kristy. Nisy ny Noely ny voafonja tamin'ny 20 Desambra lasa teo teny amin'izany fonjabeny Tsiafa izany. Ny aumônerie adventiste moa no fantatra fa nanolotra ireo fanampiana ho an'ny voafonja teny Tsiafa. Zay momba niny fa maranantsika ny vaovao kosa dia sary hafakely satria dia zavantranga ny 14 Desambra teo nandritra ny fizarana ny Parnier Garni teo amin'ivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony ny sahotaka ny mpiasa satria fa tonga tamin'ny fitora sasany maraina saingy tsy mbola tonga ny anjara Parnier Garni hatramin'ny 10 ora hariva. Ny paritaka tao amin'ny tambazotra tseratsera ny sary mampiseho ireo mpiasa sady maty programa
tsy ninakanina niaran'ny fandaminana tsy nandeha tamin'ny izay loniny fampifilafilana no nantikan'ny maro an'izany toe-javatra izany. Izay ihany koa no nentsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany samy hitahiana sy hovimbinina Andriamanitra isika menakavy veloma tompoko.